Malona io fitokonan'ny mponina tetsy Mamamba io dia avy hatrany dia nidina ifotony ary nyzany zava-misy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera-panjakana misahana ny fanajariana ny tany ary nanome tokony mponina fa ovahana araka ny tokony ho izy ny fangatahany ireto mponina ireto tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tanàna natao ihany koa andraisana ireo karazana hetsika samihafa eto amin'ny firenena mantsy io foto-dravitra sagoavana io toy izao ny fanazavana. Hanomboka amin'ny alarobia fa ny volana novambra izao no andoavana ny tambiny vidiny tanimbary sy ny tanireo mponina voakasika ny fanamboaran-dalana miazo ny vady tsara sotra. Io no fanomezatoky nomeny ny mpandrindran-kapobeny ny fanaraha-masony tetika asan'ny filoham-pirenena androany. Eto zany ny tena va solotena ministera manambara amin'reto reto le hoe tokony izy amin'le hoe nanamboarana lalana ny tranony dia le volany hoe tsy eto zay zany dia manome toky fa ny vola dia ho voalo hatramin'ny 5 volana novambra ho avy zao. Raha ohatry zay ny fanarahana teto raha ohatra ka tsy voalo zay vola hatram'izay ho avy eto zay dia eto zany zay miam'sena hiaraka olona zany efa azo atao tsy misy ny olana fa efa kaiky dia kaiky zany fa zany tsy maintsy fa efa misy vola mety handeha amin'ny herinandro satsy. Milaza ireo mponina fa hiandry ny daty nomena azy ireo hatramin'ny 15 volana novambra izao. Aorian'izay kosa nefa raha toa ka misy ny tsy fanatanterahana dia andray fepetra ireto farany.